mbola amin'izay ako ny fividianana zay hatrany dia fantatra fa handray anjara amin'ny fividianana bentanàna sy ny mpanolotsaina ny atoko avana araka ny nambaran'ny filohany dia ny docteur Jean-Louis Robinson dia hojerentsika ny sary. Andray anjara feno ary anana kandidat tolotra amin'ny fividianana bentanàna sy mpanolotsaina ny havana hoy ny filompanorona ny antoko ny docteur Jean-Louis Robinson nambara fa efa vonona amin'ny fiatrehana izany ny antoko. Efa manerana ny distrika aloha zay efa vitanay daholo ny distrika zay misy ny candidat-nay ho bentanàna sy anatin'ny conseil municipal hidina any amin'ny commune zay zany mijery amin'izay sy anamafy ny amin'ny chef lieu rehetrarehetra ny faritany rehetra sy ny chef lieu de province vonona izany satria misy fampifehezana aminay miaraka amin'le hoe miaraka amin'ny alliance ngamba tsara raha asiko kely fitenenana ny alliance hoe lazany hoe alliance ny ambodivona fa ny anarana zany dia nitadavanay anarana le izy ngamba ny tena anarana tena mety kokoa ngamba sy irany be sy ny maro teo loatrany hoe mahavalide le anarana fotsiny zany fa ny légalité mbola zavatra fa dia hoe armada io armada io dia hoe alliance républicaine de Madagascar fa madibadika any moa ny hoe ARD hoe alliance républicaine démocratique ary teo koa hoe ARM alliance républicaine de Madagascar kanjo nahitanarana ihany hoe armada tafika be zany afaka manasika an'izay ady rehetra zay hatrehany nitapaka aloha satria rehefa natao taratasy mihitsy natao convention efa ny siniavina dia hoe miaraka kanefa n'le fiarahana koa moa hitanao ihany fa samy manana le atokony zany ary manana reo mpikambana ka zareo zany le mpikambana rehetra zany mivory any izy miaraka any amin'ny district any amin'ny commune dia miaraka amin'ireo le namana atoko dimy ireo dia miresaka dia rehefa avy eo moa indrindraindrindra fa amin'ny chef lieu de province na chef lieu de région aloha dia tsy maintsy misy fiarahanao fa liny ny discipline any amin'ny commune mety anahirana ihany zany hoe isy ve ny fiarahana tsisy ny fiarahana angamba ataoko fa isy ny fiarahana raha tsy miaraka moa dia arovany alliance daholo ihany fa mitondra ny anarany hoe armada zany miaraka amin'ny atoko ary mety be dia be koa le atoko mbola hiaraka aminay amin'izao fotoana izao. Ny antoko avana, ny antoko maitso, ny vondrona politika VPM-MMM, ny mapara ary fikambanana iaraka isika no vondrona ao amin'ny armada ary isy ny ezaka manokana ho tanterahan'izy ireo amin'ny fividianana bentanàna ho an'Antananarivo renivohitra. Antananarivo zay dia hanao ezaka manokana mihitsy hitananareo any manaraka ihany rehefa milamina moa ny resaka fa ity Antananarivo ity dia tena mavakivava mihitsy inona ny antony tsy anaovana an'Antananarivo ty renivohitra Madagasikara article 4 constitution le zany Antananarivo no renivohitra Madagasikara dia eo ny kotapaisina atao an'izao sy zao fa ny tsara dinihana angamba dia hoe ny famaritana Antananarivo ngamba izany aloha ny voalohany ka le mpanao politika indrindraindrindra amin'izao le mitarika mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ohatra ny tady akany fahefana rehetra zay tsy azonay ekeny zany zavatra satria isika dia milaza hoe tandalana ary démocratique tsy maintsy mieniny rehetra ary manaraka an'izay lalàna efa misy fa tsy hanao an'izay hoe zay batany na amorona lalàna amin'izao fotoana izao miahy zay amin'ny hoe ahoany ty fividianana ity ohatrany hoe izy ve sa tsy isy ny voalohany fa afantarany azy tsy ampy ny vola aizany ahitana an'le vola faharoa tsy ara-dalàna dodolo le olona hikarakaran'ireo fividianana ny senity zany rehefa lany aro dia ahoana io dia mbola io ihany zany ny ekena moana lalàna inona io senity ange dia hoe transition manaraka ny fanendrenan'ireo chef de région rehetrarehetra io tsy ara-dalàna tsy misy zavatra ara-dalàna fa dia andeha amin'izay batany fotsiny eo zany. Arak'izany everina antoko avana tarihan'ny docteur Jean-Louis Robinson fa ilaina ny fanamboarana ny rafitra manomana ny fividianana ahafahana miatrika ny fividianana mirindra.